Talata fa inamropolo volana aprily roamropolo sy roa arivo aterigny arahaba tompoko lahy finaritra tompoko vavy to agnatin'ny fotoagna ny fampalambaovao tsika ko dia ampagnajagna no agnasany anao magnaraka izegny hatramin'ny farany. Ny rafin'ny fahasalamagna no anamboantsika ny fampalambaovao amin'ity ariva ity. Tanteragna androany talata fa inamropolo aprily ny atrikasa ho fagnentagnana ny fanaovana vaksiny indesigny miady amin'ny fiparitany ny varana aretigny Covid-19 aty amin'ny faritra Diana izay nagnasagna no tompon'andraikitra maro samihafa eto atapy-tanànan'ny Antsiranana. Dia hoarantsika avy hatrany ny fagnadiadiagna. No tanteragna androany to amin'ny hôtel de la Poste ny atrikasa fagnamafisagna ny fanaovana vaksiny adiagna amin'ny Covid-19 izay agnentagnana ny vahoaka tsirairay avy. Agnisan'ny mandria-tagnana mavitrika amin'izao hetsika fagnentagnana izao ny Croix-Rouge izay nankasitrany Dr Volazandry Prisla tany-patry ny fahasalamam-bahoaka ato amin'ny faritra Diana amin'izao fiara-miasa ho fagnentagnana ny vahoaka anao vaksiny adiagna amin'ny coronavirus izao. No isan'ny andraikitry reto Croix-Rouge reto ary vogniny ihany koa izy ireo agnometagnana ny mpiasan'ny fahasalamagna amin'ny alalan'ny fagnentagnana ireo olona ireo. No zegny dia isan'ny fagnentagnana izay atao isan-tokantragno amin'ny télé sy ny radio izay arahana amin'ny Croix-Rouge sy ny agent communautaire izay indesigny amporosiagna ny olona 24 taogno miakatra agnatanteraka ny vaksiny iadivagna amin'ny coronavirus. Ho an'ny faritra Diana manokana dia olona miisa 46466 no tanjogno vita vaksiny amin'ny taogno roamropolo sy roa arivo ity raha ny fagnazavagna izay nataony taliam-patry ny fahasalamam-bahoaka Dr Prisla Volazandry. Nefa tsy ho vita izegny ary tsy ho tratra ny tanjona raha tsy eo ny fiara-miasa izay ifandraisan'ny sambatandolona tsirairay avy andraikitra. Izay indrindra no agnisan'ny nagnasagna ireo tompon'andraikitra niatrika izao atrikasa izao mba ahafahana magnentigna amin'ny fomba tsotra ireo vahoaka maro ato amin'ny faritra Diana ary vogniny ihany koa ny Croix-Rouge malagasy eto atapy-tanànan'ny Antsiranana hiara-miasa amin'ireo mpiasan'ny fahasalamagna amin'ny alalan'ny fagnentagnana ny vahoaka tsirairay avy. Ny eto Antsiranana voalohany manokana moa zany hita fa magnano vaksiny io fa hita koa zay fa mbola be zay miezaka zay mbola miandratsika agnatin'izay fanaovana vaksiny zay ka ny zavatra atao zany amporisina hatrany ny vahoaka eto atapy-tanànan'ny Antsiranana zay tafiditra agnatin'izay salle ataony tokony hagnano an'izay vaksiny zay valam-pivily taogno miakatra mba hisitraka an'izay vaksiny zay ary ampahafantarina azy bebe kokoa zany ny zavatra rehetrarehetra milantsika zay vaksiny zay ary hoe inona ny tombontso azo amin'ny fagnanovana zay vaksiny zay fa mitohy tsy hojano zay ny mpiasan'ny fahasalamagna magnome vaovao magnome tatitry ho antsika Antsiranana zay amin'izay fanaovana vaksiny zay ary koa ny voalohany sensibiliser zany ny cible izay tokony hagnano an'izay vaksiny zay. Ya tena marina koa zany tonga ry zareo Croix-Rouge luxembourgeoise izay manampy betsaka ny aty amin'ny fahasalamagna miaraka amin'ny Croix-Rouge malagasy izay misy tamintsika tam'tanàna Antsiranana izay agnometagnana amin'izay fagnatanteragna ny hetsika fanaovana vaksiny zay ka ny asandreo manokana agnatin'izay zany magnano sensibilisation magnetsiketsiky ny agny antsefatsefatsy secteur agny agny an-tokantragno agny zay amangivangy ny vahoakantsika agny agnentina reo amin'izay fagnanovana vaksiny zay mba agnamoramora kokoa zay ny fahazahoany faharesen'dahatra andreo mbola tsy nisitraka zay vaksiny zay sy zay rehetra efa nagnano izy taloha fa tsy natody zay dôzy tokony mbola miandry anazy amin'izay fanaovana zay vaksiny zay satria mbola misy zao ny nagnano vaksiny taloha fa tsy natody an'izay dôzy tokony anano am'izay mba ahafahany hoe misitraka totalité zany zay fahazoana zay vaksiny zay ka. Zay ny lafin'ny fahasalamagna zay fa ohatritsika eo amin'ny lafin'ny fanabeazagna eny amin'ny anjery manontolo indray ny fampalambaovantsika amin'ity anio ity tompoko lahy sy tompoko vavy. Fagnofanagna fampitovisagna traikefa ho an'ireo mpampianatra mpikaraka no tanteragny mandritra ny 3 andro ao amin'ny commune urbaine d'Antsiranana. Ny mpampianatra mpikaraka rehetra ao amin'ny université ary efa mahery ny 20 ireo mpampianatra mpikaraka tonga miatrika izao fiofanagna izay tanteragny ao amin'ny commune urbaine d'Antsiranana ity. Agnisan'ny tanjona dia ny fampitovisagna ny tampalalagna ho an'ireo mpampianatra ireo. Isy ihany koa
ny fampitovisagna ny taridalagna manokana izay iarahan'ireto mpampianatra pikaroka ireto miasa amin'ireo asa fikarohana izay ataony. Dia hoarantsika avy hatrany ny fagnadiadiagna. Fagnamafisagna andraikefa ho an'ireo mpampianatra pikaroka eo anivon'ny université Antsiranana no tanterahina ao amin'ny commune urbaine d'Antsiranana. Tanjony dia ny ampitovy ny fomba fiasa eo amin'ireo mpampianatra pikaroka. Izarareo lehibe ity atrikasa ity. Tapany voalohany dia fifanankalozan-kevitra izay farany famoahana feuille de route na ny taridalagna iraisagna ho fampandrosoana ny fikarohana izay atao aty amin'ny faritra. Ny tapany faharoa kosa ny alakamisy ny zoma dia isy fifampanantonana ny monde économique sy ny monde recherche dia ny fanehoana stand izay ifampiresahana fifampanantonana izay atao ny monde économique sy ny monde recherche dia ny fanehoana stand izay ifampiresahana ny zavatra andraisan'ny monde économique amin'ny chercheur. Ifampiresahana ny zavatra andrasan'ny monde économique amin'ireo chercheur ary ireo zavatra andrasana amin'ireo chercheur ireo ihany koa. Araka ny fagnazavagna izay nataony docteur Andriana Jaina Todzara, coordinateur Synénorme. Projet Synénorme. Synénorme na hoe synergie de la recherche dans le nord de Madagascar. Io projet io dia nivatsiny AUF voly. Ny atao ao anatin'izay dia renforcement de capacité ny école doctorale de l'université d'Antsiranana, dynamisation na redynamisation ho an'ny école doctorale sasany. Ny antony dia zao, misy école doctorale efatra ao amin'ny université d'Antsiranana. Ireo école doctorale efatra ireo dia misy ny efa zokonjoko izay efa 10 taona mahery, misy ny izay zandriny izay mbola amatahona vitsivitsy. Ka nasamy ao amin'ny université d'Antsiranana raha ireo école doctorale ireo hatramin'izay dia samy nanao izay tiany atao sy izay hitany hoe mety amin'ny fampandrosoana ny école doctorale sy ny recherche ao aminy. Dia teo no mitsiry ny hevitra rehefa nanao appel à projet ny AUF hoe renforcement de capacité ny école doctorale dia mivondrona ireo école doctorale lankevatra ireo dia mpandinika hoe inary ny atao mba hampivondronana ny herintsika, mba hampitovy ny zavatra atao hampandrosoana zany recherche zany sy hisy fiantraikany bebe kokoa amin'ny fampandrosoana ny faritra misy atsika aty. Dia tao anatin'izay dia mitsiry ny hevitra hoe ndahory antsika hanao atrikasa hiara hidinika mba hampitovy an'izay zavatra atao izay. Ao anatin'ny 3 andro, Alatsinainy, Talata ary ny Alarobia zany dia hifandinika eto reto chercheur marobe reto ary rehefa tapitra izay fiaraha-midinika izay dia hamoaka feuille de route hoe manao mikety zany dia ty zavatra iarahantsika mba fampandrosoana an'izany recherche izany. Tapitra izay 3 andro izay, ny 2 andro farany dia ny alakamisy sy ny zoma dia fampifanantonana ny monde économique sy ny monde ny recherche. Zany hoe misy entreprise maro zany tonga eo, misy stand maro izay mitazomin'ireo entreprise ireo. Ireo entreprise ireo ny tena ho ataony eo tsy dia hoe hampafantatra ny entreprise fotsiny fa handray an'ireo chercheur marobe hitantsika ireo dia mifampiresaka amin'ireo chercheur ireo hoe izao anie ny zavatra andrasanay monde économique an'izany atao hoe recherche zany. Dia ireo chercheur ireo ihany koa hiresaka amin'ireo opérateur économique ireo, hiresaka amin'ireo entreprise ireo hoe izao anie zany recherche ataonay izany, izao compétence anananay en terme de recherche et développement, mba hifandray amin'izay zany ny filana sy ny fikarohana. Ny antony dia niteneniko tany am-boalohany ihany hoe mba tena hisy fiantraikany tokoa ny recherche izay ataon'ireo chercheur ireo. Lotsitsika amin'ny alalan'ny fagnatanjahan-tegna indray ny fampalam-baovaontsika no sady marangana koa ny fampalam-baovao amin'ny ity androany ity tompoko lahy sy tompoko vavy. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly hariva ny conférence ouest sokajy lehilahy taranja basketball izay iarahana amin'ny faritra Diana, Analamanga, Boeny ary Analanjirofo izay atao
eto Antsiranana. Vaovao tateriny namanay Bezara Stanio. Lundi le 25 avril 2022 teto Antsiranana tao amin'ny gymnase couvert dia nisokafagna tamin'ny fomba ofisialy ny lalao taranja basketball fifaninanam-pirenena NEA lehilahy vondrona andrefana na championnat national NEA homme conférence ouest. Izay andraisan'ny faritra anjara maromaro dia ny faritra Boeny, faritra Betsiboka, faritra Analamanga, faritra Analanjirofo dia tsy diso anjara amin'izegny atsika eto amin'ny faritra DNA. Ny ekipa mpanjay anjara dia TGBC Betsiboka, MBTOL Analamanga, TOBC Analanjirofo, Sebam Boena, GNBC Analamanga dia Cosmos DNA. Ny lalao dia mandritra itia herinandro ity zany hoe nanomboko omaly 25 avrily ka mifaragna amin'ny dimanche ho avy jeudi le 1er mai. Notsondriana mafy nandritra ny kabary nataon'ny secrétaire général de la région Diana omaly fa ity lalao zay ataotsika eto tia dia anjakan'ny fair play tanteraka izany hoe feno filaminagna firalahiagna tsisy adiady ny ary arahintsika ny fanambaragna zay nataon'ny secrétaire général de la région Diana monsieur Rakotomanga Tasiano. Région Diana, région tapitra ny fampalambavao atsika tamin'ny tianio ity tompolasy tompoko vavy makasitraka anao naraka hatramin'ny farany ny namanao be mitombo Arlin izay nanolotra ny fampalambavao anao kasitrantsika ihany koa ny namanay Bezara Stanio izay mitatitra ny vaovao tamin'ny ity androany ity magnome fotoagnanao amaray koa veloma tompoko.